tsirary avy amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka masina malakizay. Alleluia, amen. Roa minitra misy tenin'Andriamanitra amin'ny Hébreu 4:4. Tenin'Andriamanitra dia lazainy hoe tahaka ny sabatra roa lela. Amen. Mahatonga antsika indraindray rehefa miditra amin'ny toerana anankiray ka tena hoe asiny ny tenin'Andriamanitra dia tena manao ny asany izy zay. Alleluia, satria sabatra roa lela. Matoa tena misy fotoana misaraka mihitsy hoe tsy tiako zany, tsy mahazatra anazy zany. Eo miasa le hoe manasaraka ny aina sy ny fanahy. Alleluia. Andao tsika hivavaka foana, tena afafa be ty fa teneniko fa tsy maninona. Hoe atao mbavaka mba isaky ny mieny tenin'Andriamanitra dia voatsindrony. Satria aoriana amin'ny fanindromana anao dia misy fanasitranana. Raha vao misy fanafisafoana dia le izy mbola ao ihany fotrany hoe hitanareo ohatrany hoe anesteziana fotsiny ianao. Fa hafa mihitsy rehefa sitranina. Jesosy tsy tonga anindrona anestezia anao. Jesosy tonga anangana sy hampianatra antsika. Aza kivy raha masika ny tompo misy fotoana. Aleo lavitra tena misy fahitsiana zay safosafo nefa tsy mitondra ny amin'ny mandrakizay. Amen. Dia tsika seketeny ndao tsika hitsangana, efa mitsangana reo, ndao tsika hivavaka. Alleluia. Ame voninahitra an'Andriamanitra tsika anaty izany teny zany dia tondram-bavaka tsika amin'ny teny izay hoentin'ny pasteur miamareveo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teny, ny amin'ny fampianarana, ny amin'ny fanitsiana, ny fanamboarana. Fa tena ilainay Andriamanitra zany hoe itsiny ny teninao zany. Matoa zay Andriamanitra matsiaro tena voadidiny teninao dia dikan'izany notondronao zay Andriamanitra ary anisan'ny tena hoe takianao ny fiovan'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa zany dia afaka eritreretanay hoe tena mijery anay Jesosy, tena mahatsiaro anay Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy ny fotoana izay mbola hitoy eto Andriamanitra dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny fanainao masina no ameny ny mpanomponao izay izarany teny, fanainao masina no ampandreny sofinay, fanainao masina no ampiteny ny vavanay, ny fanainao masina no ampanaiky ny fonay Andriamanitra amin'ny teny izay ampitondrainao ny mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy mivoaka eto zahay, miova avokoa ny fonay, manahaka anao Kristy, mitombo amin'ny fanatrehanao, mitombo amin'ny fanarananao Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy mandroso ny fiainam-panahy tsirairay avy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy, taovy mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Rehefa manaiky toe-po tahaka ny ankifafa tsika, tandremo tahaka ny ankifafa fa raha fomba firesantsika vao fampijery dia hoe ry ohatra ny tao-kifafa. Hafa indray ny dikan'izay. Fa toe-po tahaka ny ankifafa manaiky anompo. Amen. Dia ndraisan'ny mpanompon'Andriamanitra taony ihany koa ny amin'ny hoe retarder, procrastination moa zany le izy. Ohatrany hoe Jesosy zao androany latsinainy maraina dia tsy navelany aloha amin'ny larobia ianao vao mare ny teny androany. Fa androany. Satria androany le izy ny ilainao. Fa tsy miteny izy aloha reporteko. Fa androany dia misy zavatra ho anao androany. Dia aza reportena koa ny ao amin'ny fonao andray azy fa tonga dia raiso androany dia ozy izy ianao hoe mitranga rehefa avy eo. Ndao tsika hisaotra ny tompo raha eo ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay fa Andriamanitra tokoa ianao ary tsy miovy ianao. Rehefa miteny ianao dia hamarinanao ny teninao androany manokana dia ianao fanamasina no anokatra masom-panahinay tsirairay avy ary tsy salasaly zay eto fa andray ianao amin'ny ambongadiny mihitsy Jesosy. Misaotra tompony amin'izay rehetra efa ataonao sady dia hamarino ny teninao amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Amen. Amen. Mahazo toerana ary. Alleluia. Misaotra ny tompo fa mbola mena opportunité afaka manana ny toe-po tao-kifafa. Misaotra ny mpanompony. Tsy évident le mizaha reto ozy izy pasteur zay dia mandeha za everinao io fa isaky miakatra iny dia mahazo aina foana. Fa tena hoe rehefa ny tompo maniraka dia miezaka manaiky amin'izay anirahany tompo. Amen. Satria moa asiana titre foana le zavatra zaraina. Dia ny titre moa zany dia ny hoe Fiaraha-monina ao anatin'ny taon-jobily. Amen. Fiaraha-monina ao anatin'ny jobily amin'izao fotoan'izao mantsy Sekoly Famahana olana tsika izao. Fa ao anatin'ny fiaraha-monina
andao ataontsika hoe fiaraha-monina malagasy aloha fa tsika tsy eritreretra izay fiaraha-monina hafa any fa fiaraha-monina malagasy dia ny ankamaroany misy olana mila vahana mba tsy hahatonga atsika sanatria tsy ao anatin'le dingana ho atsika eto zany tokony tafiditra ao anatin'le vague le jubilé marina efa nampatsahivon'ny pasteur tamin'ny sabotsy hoe tsy le jubilé nitoriana fa le toe-po ananatsika mihitsy ao anatin'izay mila ny toe-po zay anananao eo sy eo amin'ny manodidina anao zay le fiaraha-monina tsika sy ny manodidina atsika ny araka ny sahako teo ny olana ny zavatra misy zay tsy afenina dia ohatra misy olana zany eo amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy ohatra fifandraisan'ny mpivady fifandraisan'ny mpianaka fifandraisan'ny mpifanolo-bodorindrina fifandraisan'ny mpiara-miasa fifandraisan'ny mpiaray fikambanana ary ny tena tsy apozintsika dia tena misy ihany koa ny fifandraisan'ny mpiara-manompo na mpiray fiangonana tafiditra ao anatin'izany ary ny tena tanjon'ny satana ny animba azy dia ny any amin'ny fifandraisan'ny mpiara-manompo zay tsy eo amin'ny valan'ny tompo iny tsy dia tena mamaky loha azy fa tena eo amin'ilay valan'ny tompony azy ny tena manahirana azy nefa izy fantatra fa tsy andresy androany amen. Misy fotoana mahavariana izy ity aloha anomboana azy misy fotoana avelan'Andriamanitra eo alohantsika ohatran'ny hoe le olona mifanena amintsika mihitsy loatra amin'ny fahavalo dia nendrery le zavatra ataon'le olona avelan'Andriamanitra tena ohatran'ny manjaka zany izy nefa ianao io efa mivavaka le olona mety mivavaka koa mety tsy mivavaka fa tahaka ny amin'ny farao zao dia tena Andriamanitra mihitsy ny teny hoe amafisiko ny fony tsy dia tena le farao amin'ny mahafarao azy ny problème fa itsika mihitsy ny mila manamboatra toe-po tahaka ny atrehan'ny Mosesy azy fa ianao mieritreritra hoe za efa manompo an'Andriamanitra dia tokony vahaingany ty olana ity fa ny tena marina Andriamanitra mihitsy koa miditra tsehatra manamafy ny fony le olona zay heverinao fa fahavalo nefa ny anamboatra anao no tian'Andriamanitra fa raha tsy voamboatra teny amin'ny ataoko hoe loza fa 5 angambany dia manomboka raraka amin'izay Mosesy fa oka zay fa tena tsy vita tsony dia tsy tonga hatramin'ny farany izy. Salan'izany ihany koa tantaran'i Job afaka nitazona alahelo foana ho an'le sakaizany izy fa zavatra hafa ny atrehany azy. Job 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny sakaizany telo lahy koa dia nirehetan'ny fahatezerany satria tsy nahita teny havaliny izy ireo kanefa nanameloka an'i Job. Ireto telo lahy reto nanameloka an'i Job dia tezitra tamin'ny Job sorena tamin'ny Job fa nefa ny toe-pony atrehany azy marina tena Andriamanitra dia hoe tezera fa za manota ny toe-pony ny atrehan'Andriamanitra ny olona zay manodidina azy na dia na tonga fanafitohinana azy ary dia au lieu de tafitohana hatramin'ny farany izy dia mitondra mambavaka fa nytaniko aminao androany vitanao ve zany vitatsika ve nitondra mambavaka ny olona mifofo ny aitsika salan'ny niatra tamin'ny Davida nisy occasion Davida rehefa nenjehan'ny Saoly dia nisy opportunité ahafahany eto amin'izay tsy hanenjika atsony ity fa vonoko ity dia manginona ny vavany dia vita sady za koa efa prévu ho mpanjaka zany efa misy programme matotra ny fiainan'i Davida dia afaka nataony tsara ny namony an'i Saoly fa tsy nataon'le izy zanak'izy ty ozy izy akamako be ty olona ty koa akaman'Andriamanitra koa ne Saoly tamin'izany fa marina fa tsy dia akamako izy satria izy manenjika fa tsy maninona fa nitoe-po atrehako azy aleo aloha izy eo aleo tsy ararotiko vonoana vitatsika ve zany
ny eo amin'ny fiarahamonina zany tsy arak'izay eritreretintsika foana fa mila mivonontsika. Ary tenin'Andriamanitra vao vakiko tamin'ny maraina fa tsy nomaniko tato anatiny ito le izy dia nisy révélation zay tao anatin'le teny hoe tsika tsy natao iaina rery fa natao iaina ao anaty fiarahamonina. Tadidiko nisy mpanompon'Andriamanitra hoe narary izy dia ambony fandriana izy dia ny nataony dia mivavaka ho ana mpanompon'Andriamanitra. Izy zany tsy ao anatin'le fiarahamonina fa teo ambony fandriana izy dia izay hitany teo amin'ny télé dia netiny amam-bavaka. Tsy izany nefa ianao. Fa ianao tsy maintsy miaina ao anaty fiarahamonina. Dia ny dikan'izay mila miatrika fiarahamonina fa tsy mandositra fiarahamonina. Tsy hoe rehefa tsy tianao le olona dia za tsy iaona amin'iny mihitsy. Mety misy fotoana ohatran'izay fa tsy ohatran'izay foana. Dia misy tantara ihany koa tamin'ny fantatsika tsara i Hamana sy Mordekay. Tena hoe mitady izay hevitra hamonoana any Mordekay Hamana. Mitady izay moyen rehetrarehetra hoe amin'ny fomba ahoana ary. Fa rehefa nanana toe-po mahatoky Mordekay dia tsy saintsaina zavatra hafa izy hoe andeha ataoko an'izao amin'izay mifototra ny amin'ny projet ratsiny. Fa tamin'ny fotoana tena nijoro mahatoky foana, tahaka anao izay joro mahatoky androany. Dia tsy hoe andaontsika hivavaka hifototra any amin'ny Hamana le izy, fa Andriamanitra miditra tsehatra. Andron'ny Exodosy zao tsika, Exodosy 14:14. Jehova hiady ho anareo, ianareo kosa mangina. Amen. Le mangina tsy vava fotsiny, tsy amenina fotsiny, fa le mangina sady ny maso mangina, sofina mangina, ny orona mangina, ny vava mangina, ny any anaty fo mangina, mangina ny kibo. Mety gaga angamba ianao fa misy olona tsy tetry izy fa ny kibony lasa mibotsina be satria tsy mangina ny kibony. Fa satria tenenina izy hoe mangina dia mangina fotsiny, fa ao anaty mbola hoe aza tratrako. Nefa ny kibony tsy tratrany. Alleluia. Azonao ve le izy? Asiana ohatran'ny mampimekely satria le hoe favokisam-pifaliana ao fanatrian'Andriamanitra ohatran'ny tsy faly mihitsy tsika. Ohatran'ny mbola tsy. Alleluia. Ianao zao mivoaka eto tsy tokony izy tsy ho faly amin'ny eo ankilany zany intsony. Ary le eo ankilany tsy le eo akaikinao satria ohatran'ny indraindray mampazoto aloha tsy afeniny zany pasteur indraindray mampazoto manatrika fanatrian'Andriamanitra le mahita kalesy le mifankatia daholo tsika. Dia raha vao mandeha any amin'ny fivorim-pianakaviantsika dia tsy alezy mihitsy. Nefa tokony ohatr'izany foana ianao mijoro noho ny an'ny tompo. Fa hoe ahita pasteur John ndray dia le kalin pasteur John miaraka amin'le angezangeza iny. Ao tsara, surtout raha mangatsika ny andro. Fa ataovy ohatr'izay daholy. Na resaka za tsy teny raha ohatran'ny taoko fafa raha izy fa zay masy taoko fafa taloha e. Aloha dia rasana fa somary mitombo borosy kely dia avao dia mitombotombo kely teny. Fa zay taoko fafa Alleluia. Zay mba nieritreritra tamin'izany rehefa manambady iny dia tsy taoko fafa intsony. Mety le lohana kifafa ny esorina fa alleluia tain'i Jesosy tsika. Mpanjaka voalohany toko 12:720 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao lazain'i Jehova aza mandeha hiady amin'ny zanak'Israely rahalahynareo fa samy mody any an-tranony avy ianareo fa avy amiko zao zavatra zao. Dia niaino ny tenin'i Jehova ny olona ka dia samy lasa nody araka ny tenin'i Jehova. Amen. Tsika matetika dia mieritreritra foana hoe le olona foana. Le olona foana. Fa misy tsy mety dia le olona foana. Misy fotoana ianao tsy avelan'Andriamanitra hiatrika an'le olona satria izy mihitsy no ao ambadika izay. Fa ny teneny teny ndana aloha mody dia kalma dia mieritrereta fa zany ao ambadika io. Matetika tsika zany miaika tena hoe te hamaly zao dia zao raha vao misy miresaka amiko. Satria zavatra ohatra hoe zavatra tsy fampitovizana hevitra ohatra. Tsy mitovy hevitra ianao sy ny olona anankiray dia miady hevitra be. Dia ohatra ny tianao eo ny eo ianao hamaly. Hoe tena haiko izay zavatra resahana izay, za mahay an'izay.
za nampianarina an'izay ary zay nanana formation an'izay mihitsy dia tokony teneniko le izy nefa ny tompony miteny ndana aloha anao mody fa za miteny azotsika ve le izy tsy hoe rehefa zavatra hainao dia aza maika ny amoaka zay zavatra fantatrao ny gasy ary reto miteny hoe avadibadio impito ny lela za moa niezaka ihany fa indro dia reraka fa ny tian'Andriamanitra ambara dia hoe tena saintsaino aloha dia ndana miverina mangatamy fanahy masina ndana mody eo amin'ny tompo aloha zany e zay ngambany fa tsy hoe lasa ianao tonga eto ianao dia misy mpiara-manompo miresaka anao dia tsy zakanao izy dia lasa anao mody any an-trano tsy mody any an-trano fa ndana mody eo amin'ny tompo dia miresaka aminy aloha dia ahoana ry tompo ty olona ty ohatra ny tonga dia enjana be inona ny tokony ataoko alleloia ao amin'ny tokantrano zany tena hita be ao amin'ny tokantrano zany ohatrany hoe miteny ny vadinao dia tonga dia te hamaly ianao efa ampianarina no efa nampianarina mama moa tsika zany hoe asivy rano ny vava sy ny namany fa matetika miporisika ihany le rano na ihany koa ianao ohatrany hoe mangina miteny zany le olona eo akaikinao dia mangina ianao dia le olona indray tsy mahazaka an'le mangina zany izy daholo fiainantsika zany a dia anao mety miteny aza aloha mangina satria mbola tsy ho zakanao zavatra teneniko teneno e mbola tantara indray zay teneno fa aloha miresaka tsisy afa-tsy miresaka oui mila manao communication resahantsika rehefa avy eo alleloia misy fotoana tena Andriamanitra mihitsy ny tompo-kevitra amin'izay zavatra miseho na dia tsy araka ny eritreretin'ny sainao ary manoloana ny olona manodidina anao ao anatin'ny fiaraha-monina mety tsy araka ny saintsainao le izy fa tadio fa mifeheveran'Andriamanitra dia nitondra fiadanana ho anao foana Jeremia 29:11 tsy possible mihitsy Andriamanitra raha ohatra ka hoe zanak'Andriamanitra zany dia avelany fotsiny amin'izao tsy possible zany misy zavatra hatrehana misy zavatra makarary andoha misy zavatra mampitomany tsy laviny zany fa tsy mamela antsika rery zany Andriamanitra reto alleloia fa aza bazena foana amin'ny tarehan'olona na amin'ny endrik'olona na amin'ny fitenin'ny olona ny attitude anao alleloia alleloia tsy manana fahavalo ny zanak'Andriamanitra na dia be fahavalo azy tsika tena betsaka ny olona tsy tia tsika na dia tsy miteny amin'ny fony ary renindray reto mankaleo na dia mifanaovanao akanjo misy ohatra Jesosy ary dia manafy toan'olona micrée fahavalo hoe zahany Jesosy dia efa iny dia efa vao mandeha ny anaty bus ianao dia efa mahafinaritra nefa tsy zany akory tsy midika hoe tsy hijoro anao alleloia tsy misy marina isika ary tsy afaky niseho marina mihoatra noho ny hafa dika zany tsy manana lalantsika hitsara ny hafa Kolosianina 3:17 mifandeferaka amin'ny famela heloko ianareo raha misy manana ilo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo dia aoka amelanareo heloka kosa Korintianina 2:7 koa amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo dikan'izany zany mbola tsy tonga ny tompo dia mbola tsy tokony tsara aloha tsika zany zay ampiariary ny zavatra tako na anjaran'ny tompo ny mampiariary ny zavatra takona na fantatra ao azy ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy mahazo zay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra mety misy zavatra fantatrao mety misy olona miteny anankiray na mety hoe miteny en public dia fantatra hoe ty olona ty ohatr'izao na ataoko hoe eto ambonin'ny pupitre ara dia ianao mahalala zavatra momba n'iny olona iny eo amboniny izy miteny an'izao nefa izy tsy zany za mihitsy ny nalala dia hozy izy ny tompo hoe allo zany maneho an'iny takony iny fa tsy ianao anjaran'ny tompo maneho an'ilay takona fa tsy ianao fa mety zavatra mitrango zany ao anivon'ny fiaraha-monina na amin'ny toeram-piasana matetika ihany koa io mody miteny an'izao nefa fantatro fa zao ny ataony dia lasa anao niteny any amin'ny sefo zao ny ataony io
zao ne io e dia iny kosefa fa tonga dia miritona be dia tena avela ty zao sy karazana dia iny micrée olana ao anaty fiarahamonina ianao fa tsy le sefo satria ianao nitay tantara azontsika le izy fa nefa Andriamanitra vonona aneho an'le takona amin'ny fotoanana fa tsy amin'ny fotoananao ka ninona zavatra fantatrao dia tazomy ao aminao iny aza tantarainy iny indray tsika ohatrany hoe aloha ty resako tsy hoe mifosa olona fa zay foana ny excuse tsika tsy hoe mifosa akory fa ty tena zavatra mbarazaiko fotsiny kely fotsiny ozy izy ny tompo andrano mifosa ianao fa tsisy an'izany hoe sa tena ranabavy aty za moa lehilahy zany fa ranabavy sany ranabavy le miresaka ty tandaso avingy indry tsy mifosa akory fa mifosa ianao io ne tsy voatery zavatra rehetra reto tsy voatery fantatry ny eo akaikinao le toute vérité est bonne à dire le vérité tena vérité an'Andriamanitra fa tsy vérité izay hitan'ny masonao no ambara hoe mila ambary ty fa hitako fantatro tadidiko moa ohatra nisy ndray mandeha le hoe zao ihany ny azo tantara zao ihany ny azonao resahana voalohany indrindra marina ve lolo izy nahitan'le izy ianao dia faharoa manaraka an'izay tsara ve le zavatra resahanao ary ny fahatelo mitondra soa ve le zavatra resahana rehefa tsy ao anatin'izay dia maninona mangina za moa indraindray ao amin'ny tokantrano zany tsy manina fa zavatra iainako le izy za ao amin'ny tokantrano ny anisan'ny mangina nefa tsy indray tsy mety le izy fa tokony misy communication fa za zany mangina kay za ty mety efa diso lavitra loatra indray fanginako satria zavatra tokony resahana tsy resahako indray dia tena ohatrany tsy mety tadidiko pasteur Diary ty tatsy Analakely niresaka le hoe inona ny loka atao androany tena tafiditra tanatiko be mihitsy iny hoe zay ataonao namany tsy miteny zany zay ataonao zany za zany aloha mbola tsy tena hoe resiko tsara le tsy le mangina tokony hiteny fa mba miezaka ihany manipinipy hoe aloha asiana resaka kely amin'izay resaka izay dia namety miteny kely ary aloha ezaka ny ao am-ponao ny hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao ny hitan'Andriamanitra hoe na dia miteny hoe ay dia fa zay aloha fa fanomboana zay ny tena ezaka be za tsy tena tsoroko zany fa za tsy olakolana amin'izany fa za mbola tena mila miresaka fa amin'le tokony ny zany le hoe Jehova hiadinao ianao kosa angina diso be loatra le mangina azontsika le izy nefa ny velany ohatrany hoe miresaka eny iny moa misy fanomezam-pahasoavana ao amin'ny tokantrano misy miresaka dia misy tsy miresaka dia ohatra indraindray marina foana misy fotoana anginana misy fotoana hitenenana nefa tsy tokony angina alleloia tsetsatsiatra zay ao sady mijerora ihany alleloia azao ny ao akaikinao tahiny Jesosy ianao hoe amen ny olana mahatonga ny olana dia noho ny tsy fitovian-kevitra na fitoviam-pijery eo amin'ny fiarahamonina iza nefa iza amintsika reto mba afaka manangatana ianao iza amintsika reto niaraka niteraka hoe niaraka niteraka dia niaraka nitezaina misy ve kambana ihany angamba misy an'izay hoe tena io dia niaraka niteraka dia niaraka nitezaina dia niaraka nitenenina dia na nkambana raha misy anankiray mitomany be ny anankiray tsy mitomany dia samy hafa ny iteretenana iny fa tsy hoe ampitovidina samy tabatabaina daholo na le mitomany na le tsy mitomany dia nefa rano lasa miara mitomany izy anankiroa rehefa tsy niara nitezaina re dia tsy mitovy tsika zany na ny perception ny zavatra iainana tsy mitovy na ny zavatra nandalovana tsy mitovy ary zay le tenenina foana aza maimaika ho takany Josefy ianao na takany Job tsy mitovy aminareo fa raha zavatra natrehany no arahanareo
mety ny sasany tamintsika tavela teo amin'ilay vadiny Potifara. Tsy tsika zany e, olany amin'ny pôle centre zany. Fa tsy tsika zany. Oui. Ny Joba sasa mety tamin'ilay voavery ny akoho anankiray. Aloha ivadika fa ny akoho piady ve niverika. Marina ane zany reto. Misy olona tena tia akoho. Vao tamin'ny week-end teo zay resaka fa misy olona akohana 30 millions tena oui. Misy akoho ny mamelona azy fa tsy izy mamelona an'ilay akoho. Azotsika ve zany zava-misy eo amin'ny fiaraha-monina zany e, zatra misy zany. Fantandremo fa zay zavatra zay tiatsika hitovy amintsika daholo ny olona. Andrindrandrindra ao amin'ny mpiara-manompo ara. Tsika zany ny tena asiana androany e, manomboka amiko. Fa za tsy hoe pasteur zao tiako hitovy hevitra amin'ny fomba firesako. Za taloha nisy fotoana rehefa hoe mitoriteny zany antsika moa rehefa sain'ny tompo mitoriteny dia mba miezaka ohatrotry ny ahoana mety inona iza reny arakarahana mitovitovy amin'iza. Dia nisy fotoana niezaka hoe pasteur Liva asa fantatsika pasteur Liva rehefa mitoriteny mitabataba mafy be. Dia mba saitsaina zany andeha hitabataba koa rehefa mitoriteny. Fa mikohaka. Tsy ao le izy. Ny azy efa fiomanana avy any anaty izy koa moa mampianatra hira. Dia ao anatin'ny fampianaran'hira mantsy ataovy mivoaka avy ato sa moa na pasteur. Ataovy mivoaka avy ato. Ianao tsy nianatra an'izany. Dia za hitabataba mitoriteny. Kohaka. Aza miezaka mimiteny hafa ary aza amboarinao hitovy aminao ny olona rehetra. Misy ane ny olona rehetra ohatrany hoe izy sady ingénieur, ny docteur, ny mpitsara no ao anatiny daholo dia izay zavatra miseho rehetra dia hainy dia tiano atao ohatran'izay eritreretiny daholo ny olona. Zany zavatra iainantsika zany. Manomboka amin'ny ankohonana aho hatrany amin'ny mpiray fiangonana. Zany. Efa maninona ny volony itsy ny ataon'izao fa maninona raha mba atao sorobilana fa tsy mendrika azy fa ianao nga izy. Za zao zay tsy tian'izao kopoko zao tsy rarahako. Fa na za koa raha tsy tia azy. Non, tiako le anahy fa aza mi-créer problème amina zahatra. Hitanao le hoe futile esory fotsiny le F. Dia mba zay utile no saintsainina andro manalina. Amantaranareo sy sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina miova fanavaozana saina. Amen. Fa tsy fotaise. Fandray zay. Le olana matetika dia tsika miezaka manamboatra ny vaditsika. Dia za raha mivaditsika, tsy hoe vaditsika moa zany fa mivadinao e. Aza mivadinao lehilahy izy dia anao vehivavy. Na vehivavy izy dia anao lehilahy. Dia tsy hitovy aminao mihitsy zany izy. Zay. Dia rehefa tsy mitovy aminao izy dia aza terenao. Ny fotoananao zao androany ianao no te hanery azy hoe androany ty vadiko ty miova ohatr'izao. Na hoe androany tiako izao ny teneniny. Dia raha vao tsy teneniny iny na vao tsy ataony ny fihetsika iny dia miteraka mahafinaritra be. Ny olona manodidina anao na mpiara-miasa aminao aza terenao hitovy fihevitra aminao. Alleluia. Tsy rehefa meme mivadiko dia hoe iainanay foana ao an-trano misy iainanay dia misy tsy iainanay. Misy iainako any amin'ny toeran-kafa zany amin'ny toeram-piasana na amin'ny fiaraha-monina dia misy iainako ao an-trano dia izay ny izarako azy. Fa tena io no manakana ny jubilé antsika io, manakana le exodosy tsika io reto. Ianao mba vonona be dia verinao fa le olona eo akaikinao manakana an'le exodosy tsy ho avy. Nefa ianao mihitsy no toe-ponao mihitsy no mila amboarina. Rehefa mijery olona zao anao dia tia tena zaza fisainana mihitsy. Dia nefa tadidio fa ianao nanomboka tamin'ny zaza.
dia nisy fotoana ianao tena zaza fisainana mihoatra noho le olona teninao hoe zaza fisainana. Dia ianao zany mila manao recul vao mahita an'izay hoe za ohatra ny io nisy fotoana. Ohatra ny tsy ny raison ohatra ny olona io nisy fotoana. Mety miteny anao hoe tena tsy voafehany mihitsy le zavatra fa izy koa tena manaonao foana. Dia manontany tena aloha anao voafehanao ve ny zavatra rehetra. Alohan'ny tsarahanao an'le olona io tena zao. Mety miteny anao hoe tokony zao sy zao no atao, tokony zao fanapia-kevitra ny raisina, tokony ohatran'izao ny disposition ny raisiny iny olona iny. Fa ny ianao ve nahavita an'izay. Fa ny zavatra tsikaritra dia ny olona manam-potoana miresaka. Zay aloha zavatra iainantsika amin'ny fiaraha-monina, ny olona manam-potoana miresaka ohatran'iny ny intelligent indrindra. Azontsika ve? Misy saintsaintsika zany. Andanaka ianao maketsy Analakely amin'ny folo sasany dia misy olona mijorojoro miresaka eo. Fa tena hain'iny olona iny tokony atao amin'ny prime ministre. Azonao ve? Etsy Analakely etsy izy mipetraka isan'andro maraina atoandro hariva, alina zany tsy teneniko. Fa hainy hoe ohatr'izao no tokony atao amin'ny prime ministre androany. Io président io tokony nandeha ary aloha io zay vao nakary. Izy tena mahay zay lazaiko hoe sady docteur izy no mpitsara izy no avocat izy no ingénieur izy BTP ny président izy mahay. Ary matetika sarotra be ny miady hevitra amin'ireny olona ireny. Satria ny azy efa hiainana isan'andro hoe ohatr'izao dia izy koa maka information. Dia izy mahalala zavatra betsaka noho ianao. Tsy aleloha zany. Fa tsika afaka mifanoro-hevitra fa tsy hoe tsy miteny mihitsy ninina zavatra mitranga. Fa ny tenin'Andriamanitra ny teneny hoe teneno ampahalemem-panahy, teneno izy aloha indray mandeha, teneno izy indroa, dia aza mitabataba foana aloha ianao fa tenena mora, dia aza teneniny eny masom-bahoaka izy Fa mila mahay an'izany tsika. Alleluia. Ianao tsy maharitra ny olona mihitsy, le olona tianao hovaina androany dia tsy miova. Nefa Andriamanitra manam-paharetana aminao. Or miamina ianao mba miova amin'izay ty zavatra anankiray ity. 3 volana zay ny tenenany tamiko an'izay. Dia nefa za maika hanova olona eo akaiky ianao miova aingana ianao fa tsy mety ny ataonao. Nefa za 3 volana tsy mbola niova. Dia mety ve zany? Andriamanitra tena manam-paharetana. Misy an'ilay salamo mivakitsika teo. Mamindra fo Andriamanitra. Dia tsika manahoana manoloana ny manodidina antsika. Fa zany reto sakana zany. Mamindra fo sy miatra Jehova mahari-po sady be famindram-po izy. Salamo 103:8. Tsy tahaka an'izao ianao raha tsy Andriamanitra. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra no toy izao anao. Tsy mirafitsika akory. Zay tonga dia tsy nasiko faly izy satria mitady hitsangana nareo. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao atsika. Ianao tsy izy. Zay ngamba zany fehan'ilay izy teo. Izy tsy ianao. Aza manery ny hafa hitovy aminao. Aza manery ny hafa hitovy hevitra aminao. Ataovy mitovy fihevitra amin'Andriamanitra daholo ny olona rehetra. Amen. Ny fihevitran'Andriamanitra fihevitra tsara, mitondra fiadanana. Ary ny alavitry ny fisainan'ny fihevitran'Andriamanitra fisainantsika ohatra ny alavitry ny tany sy ny lanitra hozy izy ny tompo, tany sy ny lanitra, lanitra sy ny tany. Dia aoka ianao mba tena atsapa hoe saotra tompo fa tena manan-karena ianao amin'ny hevitra. Ary asehonao amin'ity olona ity tsy mitovy hevitra amiko. Tena tsy tokony hitovy hevitra tompoko tsika. Na mpivady ary. Fa le hevitra tsy mitovy mampanan-karena anareo mivady. Tonga dia mitambatra ny anankiray
hoe fa aloha ny anany atao voalohana ny anany atao voalohana fa mitambatra zay. Dia avy eo meny V8 nareo dia misy kilalao de chevaux anatiny. Fa raha miady nareo dia 2 chevaux ny azonareo dia V8 kilalao ny ao anatiny. Azonao ve le izy? Opportunité ananantsika ny fananana hevitra samihafa. Ary arotra raha tsy mitovitra iny dia ny azy dia izany foana. Dia jereo fa misy opportunité azonao raisina ao anatin'iny izany foana iny. Misy occasion azonao tena anehoana ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra miseho. Alléluia. Alléluia. Ianao tsy Andriamanitra. Ianao koa tsy anjely. Vao mahiloza tsy anjely latsaka tany ianao. Dikan'izay tsika manana zavatra amboarina foana. Dia anjarantsika rehefa miaina ao anaty fiaraha-monina dia mila mahita opportunité tsika anehoana ny voninahitr'Andriamanitra foana. Tsy anehoana ny fahalemena ao na anehoana ny fahalemen'ny hafa fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Korintiana Kolosiana 3:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy mifandeferaka amin'ny fahamelaheloko ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny heloko aleo no aoka mba amelanareo heloko kosa. Voalazantsika izay. Filipianina 2:7. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka anao samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Amen. Io zao sarotra be io. Tsoriko fa nendray sarotra be le izy fa efa misy mo vita ihany le izy misy fotoana. Misy fotoana tena aleo anareo zany le saosisy fa ny anamba le anana fotsiny. Fa misy fotoana sarotra be zany. Eo ambony latabatra samy mihinana dia le morceau le tena tsara indrindra. Ary matetika izay foana no miseho. Raha ohatra ianao zany ka mihinana an'le lasopy le tena tsara be reny. Dia le crevette miantokantonao ambony eo. Dia iny irinin'ny olona rehetrarehetra manodidina anao. Fa za isorako amin'ny tompo, mbola misy kely fa isorako amin'ny tompo efa mba afaka kely. Amin'izay, hoe tianao alaina le izy io ary. Nefa za mbola tidana be mihitsy. Fa efa afaka kely tsika mihina fa afaka mihitsy amin'izay hoe io lasopy ray manontolo hoano za efa dianina. Za efa dianina kely aloha satria mbola saintsaina kely ny asan'Andriamanitra. Ohatra zany fa so anararoatra iny. Allo amboarina kely izy. Hoe zao ny teneninao tamin'iny atao tia daholo io. Fa manao namany mihoatra noho ny tenany zany zavatra tena raha maharesy an'izany reto anao tena alleluia be mihitsy. Tena tsy sakafo ihany fa nanjahatra ny avantage zany milahatra zany aloha. Milahatra bus lava be. Dia efa samy maika hody zao. Pastera kosa za manao an'izany fa endreny nefa mba dia samy te hodrongana trano aloha e. Fa zany ny ahitana hoe ora la mandehana anao aloha fa ohatrany ora nabavy nefa zandrinao daholo le olona. Fa mahavita an'izany ve tsika? Donc hoe tsy milahatra bus fa ohatrany hoe milahatra any amin'ny toerana mety hoe na sakafo milahatra sakafo ianao fa noana be. Dia le olona efa nihinana indray no mbola velana hoe ndana. Endrika izany fa tena hijerevana amintsika ohatrany ahoana ny fiheverantsika ny hafa. Ohatrany ahoana ny fiheverantsika ny manodidina antsika. Lazaovina eo akaikinao ianao io important be. Voarin'Andriamanitra ianao hoe sarotiny aminao Andriamanitra. Za koa sarotiny aminao dia anehoako fitiavana ianao. Amen. Andriamanitra manana programme amin'ny olona tsirairay avy. Fa ianao manelingelina ny programan'Andriamanitra. Zay. Andriamanitra zany tokony hanamboatra ny olona anankiray amin'ny fombany sy amin'ny eritreretiny. Dia ianao nitady hiditra tsehatra hanelingelina n'ilay zavatra efa ataon'Andriamanitra amin'ilay olona. Azontsika ve? Ianao zany samy mieritreritra izy ara zao ny olona akaiky. Dia eritrereto daholo izay olona akaiky rehetrarehetra mety nisy zavatra hoe tianao amboarina. Dia ny zavatra ataontsika zany dia mivavaka. Mivavaka tsika tompo io zany le araka ny teneninao
dia amboary araka an'izay fihevitra io fa za tsy mahay. Fa raha vao za miditra etiko à gauche io nefa ny zavatra eritreretinao à droite dia tsika senao no mifandrivotra amin'ilay olona. Alay visary mihitsy ane zany e. Sotominao ilay olona hoe aty ny tena lala tsara. Nefa ny Andriamanitra malala hoe aty ny mety aminao. Mba heverana hoe zanak'Israely raha mifandrivotra alohan'ny hivoaka ny ranomasina mena fa tany amin'ny ranomasina hafa ny lasa. Tsy nandeha amin'ny laoniny. Ilay ranomasina hafa mety azo ilomanosana, mety ivaiva, mety. Fa Andriamanitra malala ny hevitra ho antsika sy ho an'ilay eo akaikinao io. Sy ho an'ilay akaikinao any an-trano, sy ho an'ilay akaikinao any am-piasana, sy ho an'ilay akaikinao anaty bus, akaikinao aiza tsy haiko. Fa azy ianao miezaka hoe tena ity indray dia hovaiko ity. Ianao zany mieritreritra hoe hoentiko any amin'ny Shoprite, entiko amin'ny Super U ity dia amboariko. Fa so zavatra hafa ny tranga raha ohatra ka tena tsy entin'ny fitarihan'ny fanahy ianao. Amen. Alleluia. Aza mifanenjika fanaratsy, fampialina, fampiandany. Ny zavatra tenen'Andriamanitra dia hoe any am-parany any. Ny olona ho tia teny, tia vola, tia izay rehetrarehetra zany dia dikan'izay tsy tia ny sasany mahazo vola. Azonao ilay izy? Tsy tia ny sasany ho tafita, zay zany ilay any am-parany. Dia tsika aoka ho spectateur fotsiny fa tsy acteur an'ilay izy. Ianao tsy tokony ho acteur an'ilay any am-parany hoe ianao ny tena zao. Engane ny tompo mba ho avy aingana. Amen. Fa mety misy fotoana hoe lasa hony anina. Dia inona ny atsarovanao an'ilay hoe lasa hony, iza ilay ao anaty ferapara, lasa hony ilay exitina be iny. Oka mba tsy ho zay, lasa hony ilay tompotrano ilay tena tsy manana mihitsy izy. Tena raha vao misy problema kely dia mitabataba be izy. Ny endrikao zany tokony hafa mihitsy ny fahitan'ny olona anao. Zany ya. Marka 7:5 valo amin'ny telopolo ka hatramin'ny faha-efapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa Jaona tamin'ny mpampianatra nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao zay ka nirarahana izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy avetivety. Fa zay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Tsika kristianina mila mitandrina be. Mila mitandrina be tsika satria tsika samy tsika ihany no lasa sanatria, lasa mpifahavalo. Zao fotsiny ataovy ao an-tsainao, rehefa niova fo ilay olona dia zay ny zava-dehibe. Ny fomba niovan'ny olona fo aza idirana lalina. Fa Andriamanitra mahalala zay ataony. Fa hoe ny reny fiangonana reny tena fiangonana tonga dia tena zao be. Sauf hoe tena zavatra tsy izy mihitsy kosa. Fa rehefa hitanao fa misy niova fo ilay olona dia fa misaotra tompo, na tsy ao aminay ary iny, misaotra Jesosy. Zay tsy manohitra antsika ozy izy dia momba antsika. Ka rehefa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe ny nareo tena ny nareo ilay fandianareo tonga dia miakatra eny ambony latabatra daholo, tsy izy mihitsy zany. Zay ny anazy ny mety reto. Ny anazy ny latabatra zareo mafy be dia mety dia tonga dia minao fa ny antsika reto ary na seza ary mety menjera. Dia ny antsika tsy natao an'izay. Fa ny anazy mety satria efa namboarinao an'izay ny anazy ny fiderana eo ambony latabatra. Ka rehefa tsy manohitra an'Andriamanitra dia miaraka amin'Andriamanitra zany. Ianao mahafantatra ny an-tsainao inona ilay zavatra mety ho izy fa mila endritsika. Amen. Tandremo ny fifampiandaniana. Tandremo firaisan-tsaina amin'ny ratsy. Haitsika tsara zao ny asa Safira tsy resahako iny. Ny Arona sy Miriam koa rehefa niraisaina tamin'ny hoe ity Mosesy ity zao dia lasa boka. Rehefa misy zavatra anankiray dia jerevy tsara aloha. Ilaina ny firaisan-tsaina fa tandremo miraisan-tsaina amin'izay zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
zay le mahatonga le hoe la voix du peuple tsy la voix de Dieu. Fa tsy rehefa maromaro eo amin'izao pourcent zareo tena niresaka momba an'izao tsika vitsivitsy dia marina ny anazy. Inona ny lazain'Andriamanitra dia izay lazain'Andriamanitra marina. Amen. Ty zavatra anankiray ty koa anisan'ny somary mila hitandremantsika kely. Filipianina toko voalohany 2:7 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny tompo noho ny fifatorako ka miasasa kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Hatreo aloha mety. Fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy. Ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fata fa voatendro mpamafatsiny ny filazantsara aho. Fifampiandaniana kosa no hitorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba mahadio fo ka mihevitra nampy fahoriana ny fifatorako. Rehefa nataon'Andriamanitra ianao hijoro eo amin'ny fiaraha-monina, rehefa nataon'Andriamanitra ianao hijoro na hitory-teny dia tandremo ny toe-ponao. Zaho hoe tsy manana olona akalaina mihitsy aloha sorako ny tompo. Fa libra tsara amin'ny teny tsy hoe par rapport amin'ny anina ny tenenako ny tiana, par rapport amin'ny anina na maloto fo amin'ny anina dia ataoko tsindriko tsara ho reny sy fatany. Fa nizaniza zay olona eo dia ozy izy ny tompo hoe zao lazaina dia lazaina fotsiny le izy. Tsy resaka fifampiadaniana, tsy resaka fahalotom-po, tsy resaka fialonana na fifandirana sanatria. Dia hoe andraso ahazo opportunité hitory-teny fa asiako. Tonga dia anao ny asian'Andriamanitra alohan'ilay tory-teny. Asika ilay izy amaranako azy lavalava ihany ilay izy fa ty exemplaire ty ny amaranako azy. Vao hitako voaingana izy ty tamin'ny publication dia nampatsahivy mivady aman-janako anahy koa tao anaty fiara. Le misy lehilahy hono zany niditra tao amin'ny fiangonana. Zay efa nahita mety mahafantatra. Dia niditra tao anaty fiangonana le lehilahy, ohatran'ny ohatra antsika izao zany. Dia naneny be le telefona kirikirikirikirikiriki. Tezitra hatramin'ny pasteur, tezitra ny manodidina fa nareo fanantana mivoaka. Inona ary ty ataonareo ty mila mifantoka atao anatin'ny teny fiangonan'Andriamanitra, mila milamina tsara ny zavatra atao ato. Dana mivoaka fa manimba fifatohana. Dia nivoaka moramora le lehilahy. Dia mba hiampezeny ao anatin'ny fony dia lasa izy nakany amin'ny bara. Dia sy aloranga ao aty aloha fa tena anala azy kely isotro dia nisotrosotro teo izy. Latsaka tampoka le vera dia vaky. Dia ho tonga dia ozy izy le tompon'le bara hoe tsy maninona rahalahy fa aleo fafana. Dia miazakazaka koa ny serveur dia mifafany ny akanjo tsy maninona soloana akanjo hafa ny ianao sy ny karazany. Dia inona ny hafaran'ilay tantara lasa tamana tany amin'ny bara izy. Satria any misy fitiavana, any misy fikarakarana. Tandremintsika atao amin'ny mpiara-manompo. Za zao ny tenen'ny pasteur Njiva hoe anjaranao amin'ny latsinainy okey eny ara anjarako misaotra ny tompo satria efa za tsy dia tena manam-potoana loatra maraina. Dia misaotra ny tompo. Fa dia kely misy zavatra kely ohatr'izao sy ohatr'izao. Dia raha iny pasteur Njiva miteny hoe rehefa tsy anao nareo rangahy tonga dia aleo hijedavako olona hafa. Anao nareo sa tsy anao satria ty asy teny mila maika e. Ka mila atao ny asan'Andriamanitra fa tsy izay miandra anareo izay ahoana afaka sa tsy afaka. Fa izy tena mpitiavana be ny zako. Dia lasa fanehoam-pitiavana nataonay amin'ny rahalahy. Fa zany jerevan'Andriamanitra antsika zany atsika ty amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inona. So dia sanatria ianao le anisan'ny mandroaka an'ilay olona. Dia tsika nefa eto mitatatata amen, alleluia, jobily, exodosy, apocalypsy. Izy daholo nefa ianao mandroaka olona. Dia ianao hoe mieritreritra tafiditra. Dia ozy izy le fanoharana anankiray tany Afrika Atsimo zay hoe fa maninona no fotsoditra daholo ny ao anatin'le toeram-pivavahana dia fa ahoana tompo ahoana ireo olona ireo. Nefa fiangonana ngeza be mahafinaritra be no ao anatiny dia ahoana zany. Dia ozy izy ny tompo ka nazara tsy ao anatiny. Za tsy tafiditra ao. 'Tsy tsika eto zany
Fa tsiketo tonga dia izay tsiketo zany raha vao mahita vaovao, tsy haiko izy ataolo ny vaovao vao mahita vaovao nareo dia fandrombahana ilay olona vaovao. Inona kay ny atao aminao? Inona ny karakaraina anao? Tokony izany zao ny ataontsika. Vao mahita hita eto sao pasteur zao ririri dia tonga dia meny signal fotsiny ny pasteur sy ny ambassadeur io tonga dia resao. Dia ianao zany raha vaovao aza tonga dia manilikilika any anay mivavaka fotsiny tianay. Fa ianao karakaraina dia rainda dia mena câlin dia mena bonbon tsy haiko izay zavatra tianao. Ndao hiara hanompotsika, ndao hifampitantana ny olona fampitantana izany tompo tsy mifanalavitra 5 mètres. Ndao hiaraka fampitatantsika dia fampitantana dia atao akaikiko ianao dia miaraka fampitatantsika dia raha misy mitady anjera dia miaraka mifampiarina dia raha misy zavatra tokony atao dia miaraka. Fa tsy hoe nareo koa raha avy loatra ny talon nareo dia maninona raha ny raha manao talon kely fa tsika anie ho any an-danitra. Ndao hitsangana ary izay fampitantana rehetrarehetra. Ndao tsika hisaotra ny tompo ao anatin'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatran'ny hoe sarotra be ilay miaina Jesosy. Ohatran'ny hoe tokony tiavinay daholo ny manodidina anay. Nahoana tsy fitoviana. Fa haikay tena programanao ilay izy. Haikay programanao daholo ny zavatra rehetra satria izay tianao dia hozisany hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Ampianaro izay mahay miaina ao anaty fiaraha-monina Jesosy. Ampianaro izay ity ny hafa, anome lanja ny hafa mihoatra noho ny tenanay. Angina amin'ny fotoana Jesosy fa na dia hoe mahay miteny ary izay misokatra ny vavanay dia tsy ho ampiasaina foana izy io Jesosy. Fa ho fanomezam-boninahitra anao izay zavatra rehetra ambaranay. Zany ny antom-pisianay, zany ny voalazanao. Tahony tsirairay tompo. Tahony tsirairay mba ahita fitio masonao dia afaka mahita izany fahatsarana rehetrarehetra izany. Azo aina eo amin'ny fiaraha-monina satria ianao mihitsy ny ao anatiny. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy voninahitra ny tompo. Andraisantsika pasteur Jao. Alléluia. Mazao toerana vetivety ary. Alléluia. Tsy maheno alléluia mafy tsara kosa e. Voatantsika teto amin'ny fanatren'Andriamanitra indray andro maraina. Nanomboka herinandro vanginy tompo amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny sekoly, amin'ny alalan'ny fampianarana. Mino fa misy karazana fijoroana sy fanapa-kevitra miova ao ambadiky ny teny izay apetraka-Andriamanitra ny ambavan'ny mpanompony. Tsy natao hitsara na io ny tsaratsika, tsy natao hifampitsara araka le teny teo hoe aza mitsara ozy izy ambara-piavian'ny tompo. Dikan'izay raha mbola tsy tonga ny tompo dia tsy mahazo mitsara ianao dia mitandrina satria indraindray ny fitsarana ataontsika diso. Tsara diso tsika, mitsara tsy marina, mitsara vilana. Dia androany fa mana olana izay problemanao io zao, tsara tsy marina. Dia le teny teo tena maheno io tsara le tenen'ny pasteur teny hoe sady docteur ny ingénieur no ina daholo izy teo no hanina dia izao tokony atao prime ministre. Mbola tsy prime ministre aloha ianao mivavao an'le olona amin'le paosy zay izy pasteur zay dikely izy ange lasa be théorie be fotsiny nefa ny ao an-trano ary tsy vita ny migerer izy ko prime ministre no anoizanao lesona. Tandro amin'izay le fahendrena ve mivavao fotsiny misy dika matoa io olona io ka izy nefa izy foana misy dika matoa izy foana ny eo dia mangina dia mivavao dia aza mitsara. Ianao le tia ivelany hitanao Andriamanitra mahita ny anatin'ny fo. Dia aloha zany tsy mifampidipiditra ohatr'izay fa mifampivavaka. Dia zareo nefa ao anatin'le ianao le mitsara olona iny na ianao raiky tsy mahazo aina. Tsy misy olona avy mitsara mahazo aina be zay ny avy mitsara olona. Na ianao re ianao mihitsy ohatra mangidingidy rery am-pitoerany ohatra sady tsisy vola mitsara olona no sady marary rery mitsara olona foana. Dia zay le problema vahan'androany aza mitsara ny hafa, aza maika ny hanovany hafa. Ny hainao aloha vainy. Zay ny tenen'i Jesosy aza maika hanala cure-dent eny amin'ny mason'ny hafa ozy izy. Boiran ao am-popototry ny masonao izy tsy esorinao. Zay angamba mazava zay. Fa indraindray diso ny fomba faminatsika. Mino fa tanatin'ny teny androany misy fiangana vaovao indray. Ifantoy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tena kaikinao ifantoy ny fiarahanao amin'Andriamanitra hoe. Ifantoy izay tokony esorina ny aminao hoe. Aza mijery ny hafa hoe
aza mierikerika hoe mifantoha am Jesosy hoe minasanao hitsangana ihany fa fontananao dia asio fisaorana me voninahitra Andriamanitra fa isan'izay nandre fahamarinana ianao araka ny tenin Jesosy raha fantatrareo marina azy izy dia ny marina no afaka anareo tsy mandevo makasitrana fa nandray zavatra tsy ao atsaitsika mihitsiny andairan'Andriamanitra atsika tandremo tia mahavoanao tia miteraka olana be eo amin'ny fiainanao tia mahatonga anao tsy mahita fity tia ny mahatonga anao lasa tsy mitondra atmosfera tsara fa lasa mitondra korotana asa rato ny vavaka ao dia tenen'Andriamanitra tompo ampianaro tsy jery ny hafa amin'ny fitsarana fa ay ametraka ny hafa kosa ho mihoatra amin'ny fitsinjovana amin'ny fitiavana ampianaro zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa zay rehetra nataonao taminay dia tokony redevable zay mahavita manao an'izany amin'ny hafa raha tsy tonga dia nikredy ianao rehefa manao fahadisoana zay dia tsy tokony isan'ny tonga dia mora tezitra sy mora miaka-peo ary miaka-pofona ihany koa zay rehefa misy olona manao fahadisoana aminay ampianaro zay ray amin'ny anaran'i Jesosy tena tsy hijabaka ao anatina fitsarana fa hijoro amin'ny fandraisana andraikitra mivavaka miova ary manao zay tokony atao atomboka ao an-trano zany Jesosy mba tsy hifanometsiny ny mpivady tsy hifanometsiny ny mpianaka tsy hifanometsiny ny rafozana sy ny vinanto tsy hifanometsiny ampitoerana fa tena aina mpitiavana fa tsisy mitovy nefa nampiraisinao tonga fianakaviana anankiray dikan'izay ny fitiavanao ny ampaharitra an'izay fifandraisan'izay misy ankoa manatrika eo Jesosy tena tsy mavita miteny nefa mila miteny izy ianao ampiteny azy misy ndray tena miteny loatra Jesosy dia ianao ndray nampianatra azy anginy tena hoe mianatra izay tompo samy mahazo ny anjaranay eto amin'ny fanatrehanao dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tena mampianatra ianao tsy natao hitsara zay tsy natao hitsara nizaniza fa natao hivavaka natao hifampivavaka natao hifanohana hifanampy hifampitantana miaraka aminao hatrany an-danitra hatrany mandrakizay hatrany amin'ny fodiana ao aminao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen ray sy nitsodrano zay marina amintsika indray manomboka andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa ny fanamasina nampy ianao atonga anao ho karazan'olona tsy ho mora hitsara ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy mahita fa mamangy ny fanahy ny fandinitena atonga anao ho tonga saina fa ianao no mila miova fa tsy hanery ny fiovan'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy ankoa tononona ny faharetan'ny tompony aminao ho tonga faharetanao ny amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy nitsofana rano mandehana fa ny tontolo andro atrehanao androany tontolo andro feno fiadanana voninahitra mba amin'ny fahasoavana feno famindram-po ary andehanao dia ho tanteraka ny dianao raha nomboka ianao dia ahefa zay ho ataonao ho tain'Andriamanitra ny tokantranonao ny asa aman-draranao fianarany ankizy ny fahasalamanao fiainam-panahinao sy ny fanomponao ny fanarahanao ny tompo ho marina aminao ny fijoroanao amin'ny toe-po ankasitrahan'Andriamanitra ary ho marina aminao ny fampanantenan'Andriamanitra jobily ho amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy amen zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen raha pitso mba ray ny fotoana antsika eto tain'i Jesosy daholo